io kolokolo io mambotry firenena kolokolo io aoka izay ny kolokolo io kolokolo io sy mampandroso ny tanàna io kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakamara voararany lalàna kolokolo io aoka izay ny kolikoly amin'izao fotoana izao dia maro amin'ireo olom-pirenena ny manao fanamariana fa betsaka ny ezaka vitany bianco amin'ny ady amin'ny kolikoly ny fanontaniana avy amin'izy ireo hatrany dia hoe aiza ny toy ny reny fanenjehana ny raharaha kolikoly reny rehefa tonga eny amin'ny fitsarana nifantoka bebe kokoa teo anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice ny loha hevitra tamin'ity herinandro ity nasain'ny fandaharana ny tale généralin'ny bianco andremato lazeric dona andrenirina inona tompoko ny lalàna mifeno fijoroana io rafi-pitsarana io sy ny asa miandry azy marina tokoa fa dia niasa ny braomaleo tena dinany kolikoly ary raha ny fanadiadina natao tamin'ny olom-panjakana izay voalazany andininy fa 3 amby zato ao amin'ny lalam-pandrenana ary raha ireo no voakasiky ny fanadiadiana sy atao hoe voaroiroy ao anatin'ny fitoriana dia misy ny fepetra voalazan'ny lalàna tsy maintsy arahana inona ary moa zany any lalàna izay mifehy an'izany pakady zany dia ny lalàna tamin'ny 424 izay mitondra laharana fa 424 aotra 3 izay mahakasika ny fitsarana avo na le antsona hoe haute cour de justice zay ny alalan'ny maro azy ka raha ohatra ka ny olona izay voakasika ny ao amin'ny andininy fa 3 amby zato ny lalam-panorenana ohatra ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ny prime ministre ny filohan'ny androm-panjakana tahaka ny antenimieran'ny olona na ny antenimieram-pirenena raha ireo zany no voakasika dia tsy maintsy izay atao hoe fitsarana avo zay no misahana ny fitsarana azy ka ny pakady dia ataoko hoe tsotsotra ihany kanefa io moa zany amin'izao fotoana izao no misy sakana kely satria vo tselatsela no noavozana ny mpikambana anankiroa zay avy amin'ny antenimieram-pirenena zay tokony handrafitra anio fitsarana avo io apatsevina moa fa vo tamin'ny talata fa 2 ny volana janoary teo no napetraka tamin'ny fomba manitriketry ireo mpikambana anankiroa zay tompo-toerana sy mpikambana anankiroa zay mpisolo toerana avy amin'ny io antenimieram-pirenena io ndikan'izay zany dia efa vonona tanteraka ny fitsarana avo hiatrika an'izay andraikitra zay tokony hosahaniny rehefa mandeha tsara ny fikirakirana ny zany zavatra zany aoka izay ny kolikoly inona avy ireo dingana arahana araka ny voalazan'ny lalàna ny voalohany aloha dia ny requête mo filaza azy zany hoe ny fangatahana apetraka ao amin'ny procureur général ny haute cour de justice zany ny requête rehefa zany dia jerena ny paipakady rehetra mahafeno ny fepetra rehetra ve ny fangatahana amin'ny zay anaovana fanadiadiana nireo olona voakasika ireo ka raha ohatra ka toy zay fepetra zay dia alefa any amin'ny antenimiera pirenena ny raharaha odiniany ao zany dia misy vomiera manokana andinika an'izany requête zany rehefa zany ataotsika hoe nolanina eo anivon'io vomiera io fa to ny fepetra rehetra izay anaovana ny fanenjehana dia alefa any amin'ny fitsarana avo indray ny atotataratasy mba ho tsaraina amin'izay ny somary sakana kely zany hatreto dia mbola tsy nisy mihitsy ny tena marina ny atotataratasy fanadiadiana zay navoaka avy ao amin'ny antenimiera pirenena zay ho tsaraina manoloana ny haute cour de justice na izany na zany tsy kivitsika satria azo eritreretina fa ny mahavonona ny lay fitsarana aloha dia efa zava-dehibe zay fa dia miandry ny fahavononana sy ny fahasahiana ary indrindraindrina ny feritreretana fa tokony tsy hisy ambon'ny lalàna eto amin'ity tany ity no ahitantsika ny fahamarinana na ny tsy fahamarinana zay ataoko hoe fitarainana zay napetraka ny olona izay mario ketonana efa fa ny fandraisan'ny bianco sy ny ACJ dia tsotra ihany rehefa misy fitarainana ka tsy nanonona anarana izy fa nolazainy fotsiny hoe ministra izao na zay olona voalaza n'le andininy fa 3 amby zato amin'ny lalam-pandrenana dia nandika lalàna tao anatin'ny fanatanterahany asany dia tsy maintsy ny braomaleo tena iadina amin'ny kolikoly no mitondra izany fitarainana na requête zany manoloana ny haute cour de justice inona ny dikan'izay ny dikan'izay zany rehefa tsaraina io raharaha anankiray io dia partie civile ny bianco satria izy nametraka ny fitarainana tsara ho fantatra zany ary ijoroany bianco mihitsy ny amin'izay andraikitra zay tokony ho raisiny amin'izay lafiny anankiray zay satria partie civile izy ao anatin'ilay raharaha amin'ny alatsinainao avy zao dia mbola ny tale généralin'ny bianco hatrany no hitondra fanamafisam-panazavana mikasika ity loha hevitra ity aoka izay ny kolikoly mampandroso ny tanàna kolikoly fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny
kolikoly vokary ny bianco na ny bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakama